Ny epistily voalohany ho an'ny Timoty. Timoty voalohany, toko voalohany. Fampidirana. Timoty voalohany, toko voalohany, ny andininy voalohany sy faharoa. Paoly, apôstôlin'i Kristy Jesosy araka ny didin'Andriamanitra, mpamonjy antsika, sy Kristy Jesosy fanantenantsika, mamangy ny Timoty, tena zanako amin'ny finoana. Fahasoavana, famindrampo, fiadanana avy amin'Andriamanitra Ray sy Kristy Jesosy tompontsika. Fampitandremana momba ny fahadisoana amin'ny fotom-pampianarana sy ny fiainana kristianina. Timoty voalohany, toko voalohany, ny andininy 7 hatramin'ny 12. Toy ny nangatahako anao hitoetra any Efesosy rehefa hankany Makedonia aho, mba handidianao ny sasany tsy hanao fampianarana hafahafa, na hitandrina ny anganongano sy ny tantaram-pirazanana tsy hita lany izay mahatonga ady hevitra, fa tsy mampandroso ny fitondrana araka an'Andriamanitra amin'ny finoana, de toy izany koa no ataoko ankehitriny. Fa ny antony didy dia fitiavana avy amin'ny fo madio sy ny fieritreretana tsara, ary ny finoana tsy mihatsara velatsihy, izay niviliany sasany, ka nania ho amin'ny taria foana izy, dia olona izay te ho mpampiana-dalàna, kanefa tsy fantany akory izay lazainy na izay hitopony. Nefa fantatsika fa tsara ny lalàna, raha entiny olona araka izay antony, ka fantany fa tsy ny olona marina no nanaovana ny lalàna, fa ny mpandika lalàna sy ny maditra, dia ny tsy matahotra n'Andriamanitra sy ny mpanota, ny olona tsy manaja izay masina sy ny olona vetaveta, ny mpamono ray sy ny mpamono reny, ny mpamono olona, ny mpijangajanga, ny sodomita, ny mpangalatra olona, ny mpandanga, ny mpiania-tsito, ary na inona manohitra ny fampianarana tsy misy kilema, araka ny filazantsara ny voninahitr'Andriamanitra finaritra izay natolotra ho adidiko. Fijoroan'ny apôstôly Paoly manokana ho vavolombelona ary anatra ho an'ny Timoty. Timoty voalohany, toko voalohany, ny andininy 12 hatramin'ny 20. Misaotra ny Kristy Jesosy tompontsika aho, izay nampahery ahy, fa nataony mahatoky aho ka notendreny ho amin'ny fanompona, dia izaho zay mpiteny ratsy fahiny, sady mpanenjika sy mpampahory. Kanefa nahazo famindrampo aho, satria tamin'ny tsy fahalalana no nanaovako izany noho ny tsy finoana. Fa be indrindra ny fahasoavan'ny tompontsika tamin'ny finoana sy ny fitiavana izay ao amin'ny Kristy Jesosy. Mahatoky ka tokony hekena amin'ny fankasitrahana rehetra izao teny izao. Tonga tety ambonin'ny tany Kristy Jesosy hamonjy ny mpanota, ary amin'ireny izaho no lohany. Kanefa izao no namindrana fo tamiko, de ny mba hasehony Jesosy Kristy eo amiko izay lohany ny faharipo rehetra ho fianarana ho an'izay hino azy hahazona fiainana mandrakizay. Ary ho an'ny mpanjaka tsy manan-taloha, tsy mety maty, tsy hita, dia ho an'Andriamanitra tokana ihany anie ny laza sy ny voninahitra mandrakizay. Amen. Izao didy izao no omeko anao, ry Timoty zanako, araka ireo faminaniana natao fahiny ny aminao ireo, mba hoentinao miady ny ady tsara ireo, amin'ny hitananao ny finoana sy ny fieritreretana tsara, izay efa nariany sasany, ka toy ny olona vaky sambo izy ny amin'ny finoana. Naman'ireny Himeneo sy Aleksandro, izay natolotra ho an'ny Satana, mba ho faizina tsy hiteny ratsy.